Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanomera-batsakera fakotratra ity alarobia 27 ny volana janoary ity ny mofinaina izay nalahatra ny foibe sekoly alahady ho antsika ry havako dia ny boky Joshua toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahasivy. Anaran'i Jesosy. Rehefa maty Mosesy mpanompon'i Jehovah dia hoy Jehovah tamin'i Joshua zanaky Nona mpanompon'i Mosesy: efa maty Mosesy mpanompoko mitsangana mitaha ity Jordana ity ianao sy ireo olona rehetra ireo ho any amin'ny tany izay omeko azy dia ny zanak'Israely. Ny tany rehetra izay hodiavin'ny faladianareo dia efa nomeko anareo arak'izay voalazako tamin'i Mosesy hatramin'ny efitra sy iry Libanona iry ary hatramin'ny ony lehibe dia ny ony Eufrata, ny tany rehetra izay any Etita ka hatramin'ny ranomasina lehibe any andrefana no ho taninareo. Tsisy olona hajanona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao. Tahaka ny nombako an'i Mosesy no ombako anao koa. Tsy handao anao na hafoy anao. Mahiriza sy mahatanjaka fa ianao no ampandova ity firenena ity ny tany izay nianianako tamin'ny razany omena azy. Koa mahiriza sy mahatanjaka tsara ianao. Hitandremanao hanao araka ny lalana rehetra izay nandidiny Mosesy mpanompoko anao. Aza miala aminy na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia mba hambinina ianao amin'izay rehetra lianao. Aoka tsy ala amin'ny vavanao ity boky ny lalàna ity, fa saintsainao andro aman'alina hitandremanao arak'izay rehetra voasoratra eo, ary amin'izany dia ahalavirarin'ny ny lalanao ianao sady hambinina. Tsy efa nadidy ianao fa mahiriza sy mahatanjaka. Aza matahotra na mivadi-po fa momba anao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra lianao. Ray masonao manao masinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Hiditra ny tany nampanantenaina ny zanak'Israely manomboka eo amin'ny onon'ny Jordana. Mosesy rahateo efa namarana ny diany ary nazava ny antony nahatonga ny tompo tsy namela ny Mosesy handova ny tany, fa nampahita ny Mosesy kosa nanao tazan-davitra ny tany Kanana izay olovan'ny zanak'Israely, fa nanafatra ny Mosesy Andriamanitra amin'ny tsy hiditra ny tany Kanana kosa ianao. Dia Joshua no nitendry Andriamanitra hitondra ny zanak'Israely hiditra ny tany Kanana. Hitantsika ny lalana diavin'ny Mosesy. Hitantsika ny lalana diavin'ny Mosesy, ny lalan-tsarotra na nefen'Andriamanitra ny Mosesy. Ary amin'ity andininy ity dia Joshua no asain'Andriamanitra manohy izany lalan-tsarotra ny diavin'ny Mosesy. Tsy mora akory ny mitondra olona tamin'ny andro ny vanim-potoana eny amin'izao andro ankehitriny izao ary tsy hoe zavatra mora ny mitondra olona, tsy hoe zavatra mora ny mitondra fiangonana, tsy hoe zavatra mora ny mitondra firenena. Eny fa na dia mitondra fikambanana tsotra fotsiny izao ary dia sarotra amin'ny lafiny hoe samy manana ny fisainany ny olona, samy manana ny nofinofiny ny olona, samy manana ny zavatra andrasany ny olona, samy manana ny heriny sy ny tanjany ny olona, samy manana ny fahalemeny sy ny fahatanjahany ny olona, samy manana izay iriny sy nofinofiny amin'izay heveriny ho mety ny olona. Hany ka tsy mora ny mitondra olona. Eto dia Joshua zany no irahin'Andriamanitra hitondra reto vahoaka reto ho ao amin'ny tany izay nampanantenaina azy. Rehefa amin'izay isika manao hoe mpitondra olona na mpitarika amin'ny andavanandrontsika dia mandrakariva ny ao an-tsaintsika olona izay manana ny maha izy azy, mahay miteny, mahay manentana, mahay miresaka, manana fahazavan-tsaina. Eny izany tokoa dia mety ho tonga mpitarika ihany. Fa amin'Andriamanitra hafa ny fijerin'Andriamanitra. Mosesy tsy olona nahay niteny. Mosesy tsy olona nahay niteny, olona nahay niresaka, tsy izay Mosesy. Hitantsika amin'ny Exodosy
toko fa efatro iteny Mosesy hoe za ange tsy mahay miteny badalela olon-kafa birahana ka manakariva Andriamanitra rehefa maniraka olona dia Andriamanitra mijery ny ao anaty. Andriamanitra mijery ny ao am-pony olona mijery ivelany. Tsaroantsika tsara rehefa nifidy mpanjaka ny zanak'Israely de nifidy an'i Saoly mpanjaka sady lava bikana ary dia ny tompo ny teny manao hoe nanenina tamin'ny fidy an'i Saoly, zany hoe nalahelo tamin'ny naratra mihitsy tamin'ny fivadian'i Saoly. Eto dia Andriamanitra amin'ity bokin'ny Josoa toko voalohany ty dia aseho bokin'ny Josoa fa Andriamanitra rehefa mifidy olona, rehefa maniraka olona, rehefa manendry olona hitondra ny fireneny na ny fiangonana dia hafa mihitsy ny fijerin'Andriamanitra. Inona le hafa ny fijerin'Andriamanitra? Rehefa mifidy olona Andriamanitra zany, mifidy an'i Josoa izy eto, de atao hoe mifidy olona anankiray koa izy hitondra fikambanana lehibe anankiray na tany amamonina na tahaka zany, dia ny zavatra ataon'Andriamanitra voalohany indrindra dia hitantsika amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra. Mampitohy ny olona io anao zava-dehibe ny asa zay niantsoana azy. Hoy ny tompo anao amina hoe Mosesy mpanompoko, ko mitsangana ianao fa ianao no andimby any Mosesy mpanompoko. Mahomby revako malala ny olona anankiray voalohany indrindra rehefa irahin'Andriamanitra izy ka resy lahatra fa sarobidy io andraikitra mena azy io, zava-dehibe io andraikitra mena azy io, ary manokana io andraikitra mena azy io. Amin'ny miantoka ny fahombiazantsika mazava ho azy ny fiarahantsika amin'Andriamanitra, fa izao miantoka ny fahombiazantsika amin'ny andraikitra mpanaovina antsika ny faharesentsika lahatra fa sarobidy ilay asa ampanaovina antsika, manokana io asa io. Ny fieritreretantsika fa asa tsy misy dikany, asa tsy de manahoana, fanamaivanavanantsika ny asa zay menantsika de efa miteraka tsy fahombiazana sahady. Mila hajaina zany ny asa, ary mila hajaina ny asa fanompona. Satria na de ny asa fanompona ary de hamaivamaivana ny hoe za ave mo dekona, za ave mo mpandray kristianina tsotra, satria hamaivamaivana. Hany ka tsy gaga isika raha ohatra ka mora mianjera, raha ohatra ka kely ny vokatra, satria tsy masina lay asa amintsika, tsy mihaja lay asa amintsika. Asa mety ho asa andrasantsika, asa mety zavatra andrasantsika, fa eto Andriamanitra raha naniraka ny Josoa de naletiny voalohany indrindra manao hoe lay nampanaoviko an'i Mosesy nampanaoviko anao. Hitan'ny Josoa tsara mihitsy ny famirapiratry ny asa nampanaovina an'i Mosesy, ny amafiny koa hitany. No zany dia tian'Andriamanitra hazava tsara ao an-tsain'i Josoa, ary tian'Andriamanitra hazava tsara ao an-tsaintsika fa tsy misy kisendrasendra akory ny asa zay ampanaovina antsika. Ary ny asa ampanaovin'Andriamanitra antsika dia asa sarobidy, asa tsara. Ary dia zavatra faharoa zay nataon'Andriamanitra rehefa tiany hazava tsara ao am-potsika, ary tokony ataontsika zava-dehibe ny mahamasina ny mahasarobidy ny andraikitra ny menantsika, fa tsy hoe fanaovana an'izany ho zavatra tsy de manaona loatra. Fa ny faharoa de zao, omen'Andriamanitra antsika ny vina. Marina fa fitenitsika manao hoe ny olona rehefa mitondra fikambanana de izy ny manana vina, fa eto ny vinan'Andriamanitra, ny tian'Andriamanitra ho vinan'i Josoa. Ny vinan'Andriamanitra, ny vinan'i Josoa eto. Tonga soa any amin'le tany nampanantenaina. Tonga soa any amin'le tany nampanantenaina. Zay raha fitiny ny vina io, zany hoe Josoa no amarana ampipetraka ny firazana azy hoe ampandova, amponina ireo vahoaka be ao amin'lay toerana efa nampanantenaina hatramin'ny andron'ny Abrahama mihitsy ary. Rehafako Andriamanitra rehefa maniraka atsika, tsy maniraka atsika amina asa manjavozavo, na asa tsy mazava, fa Andriamanitra miasa ao anatintsika ary manome atsika ny vina. Zay no mahatonga atsika tsy mahazo mirehare mihitsy, na amin'ny fahombiazantsika, na amin'ny famirapirantantsika, na amin'ny fahaiza-manaontsika,
fa Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanamasina ao anatintsika no manome zany viny zany. Zao ny vina, zao ny vina na nofy izay hitondranao, ny tanjona hitondranao. Rehavako tsy de zavatra zany io zay mahasamy hafa ny mpitarika ao anatin'ny fiangonana, ny mpitarika ao anatin'ny fivavahana sy ny mpitarika ao anivon'ny fiarahamonina. Ny fiarahamonina miivo amin'ny tenany, miivo amin'ny tenany mpitarika ny fahombiazany, atao mitodika any amin'ny tenany, atao mitodika any amin'ny programany, atao mitodika any amin'ny fahaizany, atao mitodika any amin'ny zay mety traikefan'ny mpijery. Fa amin'Andriamanitra tsy zay loatra, tsy zay mihitsy. Amin'Andriamanitra aloha lay mpitarika de zao tao amin'ny hitodika any aminy, tao amin'ny hibanjina ny vinan'izy Andriamanitra, ary ny vinan'izy Andriamanitra de zao ho sambatra, ho tonga soa, ho tratra lay tanina mpanantenaina, ho tonga soa, ho sambatra ireo vahoaka zay avy nandalo efitra nandritry ny 9 taona. Fa tsy zay ihany omen'Andriamanitra, tsy lay vina ihany, fa omen'Andriamanitra mihitsy ny atsipirian'lay mission. Manazava zareto ho tonga ange ny vina de zao ho tonga soa any an-tany Kanana. Fa omen'Andriamanitra eto mihitsy koa ny lay mission, omen'Andriamanitra mihitsy lay ataonareo amin'ny teny frantsay cadre, omen'Andriamanitra mihitsy lay mission, lay asa miandry, lay fomba fiasa, lay velaran'le asa de omen'Andriamanitra mihitsy. Hatramin'ny nomeny hatrany amin'ny efitry Libanony io, ny ony Efraty io, ny tany Etity io, ny ranomasina mena io, sy ny sisa rehetra omen'Andriamanitra. Tsika manao hoe Andriamanitra rehefa maniraka, tsy maniraka olona ho amin'ny andraikitra manjavozavo na amina metody tsy milamina tsara, fa ny fanahy masin'Andriamanitra mihitsy no meny ao anatintsika, ahafahantsika manatanteraka lay asa ampanaovin'Andriamanitra tsika. Tena ataon'Andriamanitra mihitsy izay ampahombentsika amin'ny asa izay ampanaovin'Andriamanitra tsika. Fantatrareo afaka malala ndray moa tsika tsy miaino ny fianahy masina ao anatintsika, fa miaino ny olona manodidina atsika. Ndray tsy miaino ny fanahy masina ato anatintsika, fa miaino ny ego na ny frehariatsika. Ndray tsy miaino n'lay Andriamanitra ato anatintsika teny fanahy masina, fa miaino ny fahalementsika. De tsy mahagaga raha ohatra ka mety tafajanona fotsiny eo amin'ny on'ny Jordana, na tavela eo afovoan'ny on'ny Jordana fa tsy tafita. Rehavako Andriamanitra maniraka atsika, mahafantatra ny lalana tiany atongavana, manome atsika ny atsipiriany lalana ety mahatanteraka zany. Fa ny faharoa zay aseho n'ity bokin'ny Josoa ty de zao, rehefa mazava tsara amintsika zay ampanaovin'Andriamanitra asa, ny lalana hitondrana, ny tanjona, ny velaran'ny asa, dia omen'Andriamanitra kosa ny fitaovana hoentina miasa. Andriamanitra zany tsy hoe rehefa maniraka atsika de manao hoe any ianao de ataovy zay mampetipety anao fa de ataovy zay atongavany io. Tsy manao zay Andriamanitra, fa manome ny fitaovana hoenty miasa rehetra Andriamanitra. Zay ny voalohany indrindra. Amin'ny andininy fahadimy to izy manao hoe tsy hisy olona ajanona eo anoloanao amin'ny andro rehetra iainanao. Zany hoe tsy hisy olona ajanona, iny digre tsy hisy olona ajanona, tsy hisy olona atohitra anao. Zany hoe inona ny voalohany indrindra amin'ny lafiny ara-tsaina io, amin'ny lafiny ara-tsaina io, zany hoe zany olona no manin'Andriamanitra hitondra, zany olona nitendren'Andriamanitra hitondra hitarika zany de zao olona manan-tsaina, olona manan-tsaina. Ka tsisy olona afaka ajanona eo anoloana zany olona afaka aharesy azy amin'ny fahalalana, aharesy azy amin'ny fahendrena. Dikan'izany tsy hoe mirehare loatra izy, fa Andriamanitra ny teneny io teny manao hoe tsisy olona ajanona eo anoloanao, zany hoe tsisy olona atohitra anao amin'ny fahendrena, amin'ny fahazavan-tsaina, satria momba anao hoy Andriamanitra eto. Rehavako malala sarotra tsika teo ny mitondra fikambanana, ny mitondra fiangonana, ny mitondra olona, satria ny olona manana ny fijeriny, ny olona mety misy manohitra amin'ny zavatra zay everina ho na de zavatra everina ho tsara. Hitantsika taminazy Mosesika zany, tamin'ny raharahan'ny Kory amin'ny bokin'ny Exodosy, dia hitatsika ao anatin'ny tantara zany. Fa hoy ny tompo eto manao hoe mantsy an'i Josoa,
enao tsisy olona ajany eo alohanao fa omeko fahazavantsaina zany hoe tsisy vato misakana anao amin'ny lalana zay hitondranao ny vahoakan'i Israely. Miavaka am'ty fotoana zao omen'ny tombo antsika ety alarobia de engany ho tsapanao fa ny fahendren'Andriamanitra ao anatinao, fahendrena manaisotra ny vato misakana rehetra, fahendrena manome anao fahazavantsaina ka afa miatrika zay zavatra tian'Andriamanitra mpanaovana. Andray mahatonga antsika nge zay manao ny asan'Andriamanitra satria kay tsy itsika ny manao lay asa nge fa Andriamanitra. Tsy ianao manao ny asa fa Andriamanitra mahatanteraka lay asa. De hoy ny toy ny tenin'ny Mosesy raha mitantara izy zany satria fantatsika Mosesy nanoratra amin'ny bokin'ny Pentateuka, eny ny Exaduka mihitsy zay hatra amin'ny bokin'ny Josoa. Dia inona koa ny vatsony meny teo? Men'ny tompo azy izy manao hoe tsy andao anao na afoy anao a, tsy andao anao a na afoy anao a fa izao mahereza sy mahatanjaka. Mahereza sazaka amin'ny teny hebreo, ny teny hoe trazaka amin'ny teny hebreo de hoe atanjaka ianao, matanjaka ara-batana, manana manana heritsaina, manana heritsaina, manana rispo, zay le sazaka. Ary dia raha miteny izy manao hoe mahatanjah, mahereza sy mahatanjah ianao dia ny teny hoe mahatanjah amatsa zay midika koa mitovy ihany satria mitovitovy ihany amin'ny teny hoe sazaka izy mahereza mahatanjah, aoka ho ferme, aoka hoentitra, aoka ahazaka ny mafy, aoka ahazaka fahoriana, aoka ahazaka fizahanttoetra, zany ny dikany teny hoe amatsa na sazaka. Zany hoe Andriamanitra zany a rehefa teny ka maniraka atsika de zao manome atsika ny hery hoentina miasa. Tsy manome atsika hery ihany izy fa izao manala ny tahotra ka mahatonga atsika vory saina, vory fanahy afaka hiatrika le zavatra ampanaovan'Andriamanitra. Raha vantany vao kanosa ny olona, raha vantany vao lany andro miay ny egoan'ny olona, raha vao lany andro miay no ny tsy mitodika amin'Andriamanitra fa variana mitodika amin'olombelona ny olona, de mazava ho azy tsy ahavita ny asa ampanaovan'Andriamanitra azy. Fa isika ry havako malala, tenin'ny tompo aminao, mahereza ianao, mahatanjah ianao fa tsy mahafoy ianao a, zany tsy anary ianao a. Ry havako, de atsika mitantara ny Mosesy zany, na inona ny sarotra navelan'Andriamanitra nalova Mosesy de tsy nanary amin'ny Mosesy Andriamanitra. Andray koa ny tian'ny tompo takatrao am'ty andro ty a, tsy manary ianao ny Andriamanitra ao. Andriamanitra mahatoky, Andriamanitra manome heritsaina sy herim-panahy, ny teny hoe mahereza sy mahatanjah amin'ny andininy zay nomenantsika io fotsiny de miverina intelo be zao. Andriamanitra manome fitaovana hoentina manatanteraka ny asany de manome heritsaina, manome herim-po. Fa nizahatra fa fitaovana ataontsika hoe fahatelo zay omen'ny tompo eo koa, hotsika teo hoe ny voalohany fahazavantsaina, fahendrena, ny faharoa ny herim-batana, heritsaina, herim-panahy. Fa ny fahatelo de zao ny lalàna, ny lalàna. Tenen'ny tompo aminao hoe mila hitandremanao anao araka ny lalàna izay rehetra nadin'ny mpanompoka anao. Mandrakariva rehefa mitondritsika na rehefa mitaritsika de zao zay tiantsika no ataotsika, zay tiantsika no andehanantsika, zay tiantsika sy mahafinaritra atsika. Marina fa namen'Andriamanitra ny vina hoe io ny tany malalaka, riny lalaka zorana, fandradray mbola ataotsika ihany zay tiantsika. De Andriamanitra eto ny teny tamin'ny Josoa manao hoe eny tokoa omeko anao ny heritsaina, omeko anao ny fahazavantsaina, omeko anao ny herim-batana, fa mahereza mahatanjah anao, aza mivadi-po mihitsy fa izao eny am-pelantananao ny lalàna. Zany hoe eny am-pelantananao ny sitrapon'Andriamanitra, tsy miafina aminao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny sitrapon'Andriamanitra avako malala, isan'ny fitaovana lehibe sady fiainan'io, ny tanjon'io, ny fitaovan'io, ny sitrapon'Andriamanitra. Ny mitondra ny mpiarabelona eo anivon'ny fikambanana misy anao ka tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra de miteraka fahasimbana sy faharavana fotsiny ihany.
Zay mahatonga ny tompo eto miteny manao hoe aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity boky lalàna ity, saintsaino andro manalina, hitandremanao arak'izay rehetra voasoratra, tsy miakavy ianao, tsy miakavanana ianao. Iny lay lalana, iny lay feu de route omen'Andriamanitra atsika, iny ny sitrapon'Andriamanitra. No zany de zao rafitinina tsy misy antony tokony tsy ahombiazan'ny Josoa, tsy misy antony na kely ohatry ny lopaingotrano tsy ahatongavan'ny Josoa amin'ny tanjona tian'Andriamanitra izay ahatongavany. Zay no nahatonga lay andininy malaza tenin'ny Josoa manao hoe raha zasy ny ankonako de hanompon'i Jehovah zay, satria fantany fa ny Andriamanitrany de miaraka aminy, ny Andriamanitrany de momba azy, ny Andriamanitrany de mampahafantatra azy ny tsara sy ny lalana tokony hizorany. Miavaka am'izao aroby zao de mampahery anao ary fa ny Andriamanitrao mampahomby anao, ny Andriamanitrao mitarika anao, ny Andriamanitrao eo ankilanao tsy mahafoy anao. Mila keta fo aminy. Atsoy Jesoa hoe Tompo, mitoera tia boky mandrakariva. Vavakisia. Soratao Paoly amin'ny soratra masina izay manefy ny sainay ahatsiaro, manefy ny finoanay ahatsiaro, manefy ny fanahinay ahatsiaro fa tsy mahafoy na mahasaraka anay ianao, mitantana sy mampandresy anay ianao amin'ny lalana izay hitondranao anay. Mivavaka azy zay Tompo. Da io hoe ity tontolo androna ity, tontolo andro ahatsapanay fa tsy mahafoy anay ianao ary mampandresy anay. Amarino aminay ny teninao hoe aza matahotra ana amin'ny vadi-po fa momba anao Jehovah Andriamanitra am'izay rehetra alehanao. Eo anay ny fahasalamana sy heri-tanjaka ary vimbino amin'ny sandrinao mahery ny asan'ny tananay. Manam-paniriana manokana izay tsiraray avy any atokantrano any, manam-paniriana manokana izay amin'ny asanay, amin'ny fanompona ianao, de petraka eo pototsy ny azo fijalian'i Jesoa reny mba ho valianao araka lehibe ny famindramponao. Misaotra Tompo. Amen.